Araka ny fanambarana gazety navoaka ny FES Madagasikara tamin'ity androany ity, nandray fanapahan-kevitra ny filan-kevim-pitantanan'ny FES Foibe ao Berlin fa nakatona birao misasivy manerana an'izao tontolo izao ka isan'izany ny eto Madagasikara. Fanapahan-kevitra taorian'ny fahitana fa mihasarotra ny toedrara miena ny fanohanana arabola ary mbola sarotra ny heverana fa hiatsara ny ho avy. Araka izany, ny farany volana Aogositra 2024 avy izao no ikantona tanteraka ny FES Madagasikara. Na izany, mbola no ireo asa mandrara iandraiketana izy ireo hatramin'ny volana Jona raha io fampahafantarana an-gazety nivoaka io hatrany. Dia ifana nanomboka ny taona 486 nefa teto Madagasikara ny FES ary ny ato kely ny taona 576 hatramin'ny taona 426. Isan'ny nantefan'ny asa manandraikitra nosahan'izy ireo ny rafitra politika, ireo mpikambana amin'ny parlemanta, ny firaisamonim-pirenena, ny haino vakijery, ireo sindika, ireo sehatra tsy miankina sy ny sisa. Asa izay nifototra tamina teboka telo lehibe, ny fahaizana mitantana sy ny fitaizana ny tanora tamin'ny alalan'ny ALTP, ny fitantanana politika tamin'ny alalan'ny plateforme, fifanakalozana sy fiadiana hevitra mikasika ny mahazava-dehibe ny ankehitriny sy ny ho avin'ny Madagasikara ary ny fanovana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fampianarana ahaleo tena ireo mpisehatra rehetra sy ny fametrahana toerana ahafahana mifanakalo hevitra. Marina tokoa Michel Albert fa tena ilaina ny fiofanana ny eto an-toerana aza moa miezaka makany ivelany makatraikefa samihafa saingy tsy fiofanana fiofanana no nentin'ny FES fa azontsika ambara hoe misy tsindry ara-politika. Matetika aza moa dia manao fanambarana momba ny politika ny FES mitsikera ny zava-misy eto Madagasikara mandefa mpikambana iofanany moa ny antoko politika eto amintsika rehefa azo le antsoina hoe certificat dia milaza fa afaka mirotsaka amin'ny sehatra ireo mpiofana. Naroviana nefa naroviana Michel Albert dia tsy hitovy mihitsy amin'ny fanaovana politika ny Allemagne kory ny eto Madagasikara. Tahaka ny zava-drehetra ihany io izay tompon'ny vola no tompon'ny efitra izay asisika ao andohanao. Nampianarana ny tena fomba ampandrosoana ny Madagasikara ve ohatra ireo mpiofana atao amin'ny FES, inona no lalatsaina hitondrana azy. Miala tsiny Michel Albert fa mba antanitsika hoe nampianarina ny fanorenana ifotony ve ohatra ireo mpiofana atao amin'ny FES, ny fanorenana ifotony mifototra amin'ny fokon'olona izay everitsika fa tsy azo hidovirana sady nifantoka taminy hoe demokrasia sy fanaovana politika ny firenena tandrefana na dia mifantoka kokoa za marina tokoa fa amin'ny fironana social-demokrata ny FES. Saingy aiza daholo zany Michel Albert, aiza daholo ny politika ny tandrefana, io atsikafokafo ny filo-amerikana Donald Trump daholo ny fitapitaka rehetra amin'izany politika ny tandrefana izany. Mety eo ihany Michel Albert le hoe resa-bola tsy ampy ho an'ny Foibe ny FES any Allemagne kanefa dia tsy maintsy manao jery-totika ihany kory zareo hoe inona no fiantraikany asa nataony teto Madagasikara atratra ve ny tanjona fa ina tokoa moa nandrasana amina tetika asa tahaka itony anofana tanora politika sy hahetarika dia ho aiza ireo tanora hiasa ho an'iza ireo mpiofana avy eo. Izany hoe misy fanontaniana tahaka an'izany apetratsika amin'ny itony fanofanana sy fampiofanana avy any ivelany itony mitovy ihany amin'izay fanambary zany momba ny fikatona ny USAID sy ireo tetika asa hafa mbola ho akato ny filo-amerikana ankehitriny sy izay mbola ho avy mba ho tonga saina ihany ve isika anamafy ny eto an-toerana ny toto-tanana moa verimberina eto amin'ny radio antsivo zany voambolana izany ny vokatry ny tany ny kolotsaina mampiavaka ny malagasy ho tonga saina ve tsika raha oviana Michel Albert. Nitondra inona ho an'ny firenena ny sy ny fanaovana politika teto Madagasikara ny fiofanana no raisiny ireo mpanao politika sy ireo tanora niofana teo anivony itony Frédéric Ebert sy tonga itony hatramin'izay 13 taona izay. Niatsara ve ny fanaovana politika teto Madagasikara, inona no vokatra netiny atao anatin'izay. Tsy maintsy miandry ny fiofanana avy amin'ireo avy any ivelany izay mitondra famatsim-bola eto Madagasikara amin'ny alalan'ny itony fikambanana itony ve ny fanaovana politika eto Madagasikara mitovy ve ny fomba fanaovana politika any andrefana sy ny aty atsinanana satria mifalalavitra ihany aloha na ny lafiny ara-kolotsaina ny sotoavina izay nentina ireo mpanjaka teto amintsika teto Madagasikara hatramin'izay tsy mba niofana avy any ivelany fa ny aina tamin'ny antsoina hoe toto-tanana ka ny fiarahamonina no nianganana andrafetana ny antsoina hoe politika
sy ny fitantanana teto Madagasikara ary anisan'ny lalatsaina lehibe tamin'izany ny hoe tenerana satria miaingen'ny fotony avokoa ny fomba ifampiresahana hitantanana ny fiarahamonina izay no nisandrahaka nanerana ny firenena iray manontolo rehefa nametraka ny tarigetrany andrianam-ponomerina hoe ny ranomasina no valapariko dia nentina ny tanànana any Madagasikara iray manontolo izay fomba natao izay teo amin'ny fomba fanaovana politika tsy nila ny io fa nanataizana taiza ny mpanjaka teto amintsika fa ny anan-drafitra ny antsoina hoe drafitry ny tanan-dehibe afaka ny tsinjolavitra ihany koa no mety hoendriky ny tanàna afaka 200 taona ary nametraka ny politika mazava fa tokony atany natao amokarana ny lembalemba na ny lemaka ary toeram-ponenana kosa ny toerana avo anisan'ny politika napetraka zany mantsy satria raha resaka politika ny resantsika dia fitantanana ny fiarahamonina ny piofana tao anatiny itony fikambanana avy any ivelany itony ve natratra ny tanjona samy mifototra fotsiny ihany koa amin'ny resaka tambi-karama satria rehefa manao fiofanana dia misy tambiny ara-karama ny tefa tamin'inona ary mipaka any amin'inona nefa zany raha diniantsika mantsy tao anatin'izay 13 taona izay inona marina ny mpanaovana politika ny sandratra ve ny fanaovana politika teto Madagasikara sa milatsaka ambany ny lentany zany hoe adevitra politika ny tranga teto raha ny fahitana azy araka ny efa nentsika moa hatramin'ny omaly dia ny amin'ny hoe na ny mpanao politika azy ane tsy mahafeny teny ho ambarany ary tsy mahafeny kabary ataony anyka mitamberina aminy izany kabariny zany amin'ny andraikitra miova eo amin'ny toerana misy azy ny lafin'ny politika moa ny tena nisiny zany sehatra fanofanana izany ary zany no antony metrahantsika zany fanontaniana izany namolavola mpanao politika reto tandrefany reto tamin'ny alalany reny fikambanana samy hafa ireny anisan'izany ny FES izay azo alazaina fa tsy afa-miala aloha ao anatin'ny antsoina hoe vondrona eropeanina zany hoe anisan'ireo tandrefana ao anatiny mandrafitra ny communauté internationale ireo zany rehefa mandrafitra sy mametraka n'izany famolavolana mpanao politika zany dia mazava loatra fa ny tombontsotra andrefana no tena amolavolana ny mpanaovana politika izany hoe tsika ve tsy maintsy miankina tokoa sa tsy afaka mifanofana mamolavola olona ao anaty fiarahamonina ary amin'ny mahamalagasy lay atsontsika atao anaty farangososina hoe ala malagasy no tokony anaovana ny fanofanana na ny fanabeazana ny olo-pirenena mba afaka hijery lavitra amin'izany fanaovana politika izany raha tafapaka tokoa ary ny fiofanana zay nitranga nanahoana tokoa farafakely ve tsy mba kely sisa nanatratra ny dingana na nahavita dingana amin'ny fandrosoana misy any andrefana na Allemana na Frantsa na Espagne na ireo firenena tandrefana zany dia tokony efa mba nanakaikaiky andreny Madagasikara kanefa izy ireo ihany koa anie no mamaritra fa anisan'ireo firenena farany izay mahantra indrindra Madagasikara ny dikan'izany nisy politika tsy naompy teto dia ny fiofanana zany tsy ampy ve sa ny fiofanana tsy nandeha araka ny tokony ho izy sa ny mpandray fiofanana no tsy afaka nandray izany tsy mino an'izany tsika satria ireo piofana tao anatiny dia efa niovaova hatramin'izay raha tsy niova ny fanaovana politika ny dikan'izany ny fitazonana ny politika hatramin'izay hitantanana ny Madagasikara no namolavolana ny mpanao politika ka tsy nahitantsika vokany hatramin'ny androany mila diniana tanteraka moa ny lafin-javatra tahaka an'izany Michel Albert ary everina fa tonga saina antsika rehetra eto amin'ity firenetsika ity tapany faharoa maranantsika azy dia ny vanim-potoana moa zany izay atreantsika amin'izao fotoana izao ary tsy sasatra isika Michel Albert mamerina fa dia miverimberina tokoa isa-taona ny olana rehefa fahavaratra eto amintsika zany hoe tahaka an'izao hatrany zany tsy misy fiovana ilay raharaha marina tokoa fa tsy maintsy misy ny fotoana moa hiakaran'ny rano mitranga zany na ny amin'ny firenena iverintsika fa hoe any ivelany efa mandroso aza saingy isa-taona koa dia tokony mahatsapa ny olona fa mba miamaivana noho ny tamin'ny taona lasa ny fahavoazana zany hoe mahatsapa zany ny tsiraray isa-tokantrano fa mba misy ny ezaka atao amin'ny fanamboarana ny fotodrafitrasa sy ny tahaka an'izany fa raha ny eto andrenivohitra sy ny manamorona ny fefilo aloha dia ny eo ihany no eo ary dia zao hitantsika izao ny vokany anisan'ny fampatsahivana itsika isa-taona koa moa Michel Albert rehefa mahita ny rotsakorana avy tsy akato tahaka an'izao ny tokony hoe hitehirizana ny rano
tsy mbola mahita aloha isika hoe tetika asa lehibe zany mifantoka amin'izay fa dia atao taondasa tsitsaroana foana moa ny atsika ny tsy fampiny rano miteraka olana amin'ny fatapahany jiro sy mahatonga ny délestage ary tamin'ity taona ity dia vao maika mitombo ny olana Michel Albert satria faritra maromaro eto andrenivohitra sy ny manodidina ihany koa no tsy ampy rano efa tsy ampy rano tsy ampy amin'izao fotoana izao na dia atao hoe avy aza ny orana zany hoe somary mifanohitra ny zava-misy ny antony dia satria avy be ny orana milatsaka mirotsaka tsy misy toy izany ny rotsakorana dia ambara ny orinasa JIRAMA fa difotry ny rano koa zany ny toerana misy an'ireo fitaovana fampakarana rano ataka ny nankady vorobe sy faralaza ny vokany zany dia misy fiatoana koa ny famokarana rano dia mazava ho azy fa tsy misy ny rano zany any an-tokantrano atapaka ny rano andreo izay efa mba nahazo teo aloha ny tsy nahazo moa dia tsy mahazo mihitsy zany hoe misy olana zany mitohy vakana eto amintsika rehefa fotoam-pahavakatra araka ny fanontaniana napetratsika omaly hoe aiza avokoa reny fampanantenana nomena tamin'ny fampielezan-kevitra ireny ny mba hijerena aloha ny eny ambany tanàna sy ny amin'ny faritra rehetra izay manamorona ny ataontsika hoe ny renirano na ny lakan-drano misy ny olana eo amin'ny hoe tsy fametrahana raka ny tokony izy ny fotodrafitrasa etsetretsetra fa raha ny tena fandehana zany Michel Albert dia miandry an'izay ezaka lehibe atao amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa sy fijerena ny sosialin'ny mponina izay ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina. Desoka tsy nahitana vahaolana moa ny fandalovan'ny vanim-potoana ny fahavaratra saika efa ho isa-taona ary efa voafaritra raha teo moa ny vanim-potoana ny fahavaratra manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny fiafarany ny volana aprily no voafaritra fa io ny vanim-potoana ny fahavaratra eto Madagasikara ary matetika no eo anelanelan'ny volana janoary sy febroary no tena mabetsaka ny rotsakorana sy ny rivo mahery mandalo eto amin'ny firenetsika nandritra ireo fotoana lavabe zany hoe tokony efa inainy situna ny vavantranga tany aloha zany ny mpitondra ny fandimy teto amin'ny firenena matotsy mivany tahaka an'izao ny olana dia tsy nisy nainaka lesona ary tsy nisy nainaka ihany koa ny zavantranga teo aloha ahafahana mijery ny lavidavitra kokoa dia mifanometsiny sy mifandatsa moa no ataony ny mpifanandrina amin'ny adila politikany rehefa tonga ny vanim-potoana tahaka an'izao ao ny manometsiny an'ireo trabona fa ao ihany koa ny manometsiny ny mpitondra fanjakana ny dikan'izany mbola any amin'ny adila foana satria tsy mamahaolana akory zany adihevitra apetraka amin'izao fotoana izao isika nefa nametraka hatrany ao anatin'ny fanorenanay fotony mba hialana amin'ny disadisa tahaka an'izao dia ny amin'ny hoe ny fanorenana tokony anaraka ny drafitry ny tanan-dehibe aloha raha ny tokony mitranga eto amintsika ary adidin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny mijery akaiky mampanaraka ny fepetra sy ny lalàna manaraka ny fenitra maro moa ny fitarainan'ny olona ny amin'ny hoe tsy manana ny tany izy ahafahany manorona ny tranony dia ny tanimbary ny totofany kanefa na manotritra ny tanimbary aza dia tsy manaraka ny fenitra akory ny ahavo ny tokony hiala amin'ny tanimbary mba ahafahana ihany koa miaro amin'ny vanim-potoana isiny ny fahavaratra tahaka an'izao ka hiakaran'ny rano dia saika dibo-drano foana aloha ireo toerana rehetrarehetra eo amin'izany fanorenana izany tataka ny ahoana ihany koa nefa ny famoahana ny fahazondalana ahafahana manorona eto amintsika satria na ny moron-drano izay tsy tokony anaovana fanorenana aza dia misy fanorenana mitranga ao anatin'ireny ary voalaza fa mahazo fahazondalana efa napetraka ihany koa fa ireo renirano rehetra na ny tatatra dia tsy azo hanorenana mihitsy satria ny rano dia verina fa aina tokoa entina miatrika ny fiainany zanak'olombelona saingy voaloto noho ny fisiny ny trano fonenana manamorona ny renirano sy ny fary ary reo lakan-drano izay miorina eto amintsika ny dikan'izany tsy araka ny tokony ho izy aloha zany ny fanorenana dia mitranga tahaka an'izao foana ny vanim-potoana ny fahavaratra ny tondra-drano ary betsaka ny dibo-drano akoatran'izany moa ny fanotorana izay mitranga ary tsy ampy akory ny fahamoanan'ireo rano eto amintsika kanefa ny tany izay tokony ahafahana manangona ny rano aloha mba ahafahana manilika azy tsikelikely dia tototra vokatry ny fanorenana tsy manara-penitra tahaka an'izany dia lasa mifanometsiny hatrany isika ao anatin'ny fotoana tahaka an'izao hatreo ny fandalianantsika ry tompolasy tongovavy ankasitrahana antsika rehetra